Efa ny filoha mihitsy ny ara tonga hiatrika hiaraka amintsika tsisy zavatra lava be fa tonga hiaraka hiatrika ny cyclone miaraka amin'ny pony ny faritra Atsinanana izay fotsiny mahatonga eto. Araka ny efa fantatsika raha pitso ny miditra eto Madagasikara io cyclone io efa manana paikady isika entina iadehana. Efa misy comité fanatrangany eto amin'izao dia izay no hatrehineo raha pitso moa tsika zany miditra centre opérationnel dia raha pitso mahita an'izay. Ny kintana toko dia manao ny zato isan-jato anify zavatra io satria le politiky ny kintana na tamena mpolongana azy eny oenty ny firapatatana io fa saorotona kosa izy amin'ny findesana anazy raha ohatra ka amina tsisa izanyavany n'Assemblée nationale raha vary fotsiny constitution raha vao constitution satria anatetiny taratasy président de fondation nefa sy président république mifanipaka zany ampagnara 11 amizay zany raha ravany lapandrena tsisy lapandrena 4e publication zany président de fondation chaque président resy président ny république amizao de raha sy tanya raha sy kely zany ny adamipre ny assemblée io na raha mandrina foto raha vita zay naka vire anaty tokony ravana raha mpandrena efa nanao an'izay ry izy da mbosolo teo de efa nitefako dôly le olo satria mifanaraka sara ame politique ny de fondation ka manahiry raha pirenena amizao fa izao miazo azy zao dia atahorako satria sika zao mitaingina amy sambloka dobo raha ohatra ka tsy malaka sy manano sambloka no entinao hitantarany firenena ka za de manomboka mois de mars efa mois de février te fa manahiry raha sy vita io vala dôla misy fadilina haina soulage lafy ao misy atao politika sy atao politika koa fa misy fikambana politika misy mitsotra oa misy association zahatra voalohany aloha dia zay olona miditra anatin'ny fikambana volonam-pandrana sy hanao refondation dia tsy manao politika za zao mpanao politika fantatrareo misy fa rehefa ato ako tsy nihevitry ny atoko nietrika ato tsy politika nataoko ato fa olo-pirenena ako zay manatraikefa hoe atao hoe raharam-pirenena dia zay ny mba etiko sy faharana entina anatsarana sy torohevitra mba aplika atao ty refondation ty zay zavatra ray ny zavatra faharoa dia io refondation io zany ny dia fanareny fotony tsy fanarehana ny républicain ihany ko so le fondation de la république ihany ko fa fanarehana amin'ny ankapobeny misy ny malagasy ny hevitra io zany dia hoe rehefa anao refondation tsika dia jerevana inona ny aretina mitsika inona ny tena aretina lehibe zay mitsiky ary tokony zany rehefa nanadiady zay mpikambana tato dia hitanay fa hoe eo am'tya capture d'état tya no aretina mitsika amin'ny zavatra io ka zay mahatonga an'le capture d'état io zany ny lalan-tsaina
rehefa anao fanadiadintsika na ty amin'ny sectoriel na any amin'ny tasa dia jerevantsika hoe ahoana fitrangana ahoana fipotrany ny capture d'état satria rehefa joiny tany tany hafa zay hitantsika teo zao a taliban tany afrique hitantsika teo fa le zavatra ty amin'ny capture d'état tena fototra devoly manimba zavatra dia ao anatin'ireo fondation zany dia zay zany loha jerevana ka ny hevitra ny renseignement ny donné azo avy aty amin'ny tantsaha sy ny olona tsotra dia ampionina amin'ireo donné azy azo avy aty amin'ny sectoriel dia reo zavatra io araky hevitray dia atao synthèse anaovana tolo-kevitra anaovana soso-kevitra ahafahana hiala am'izao zavatra zao ka rehefa tonga zany any amin'ny farany antsika afaka antsika vao mety mahita hoe raha izao tokotra ny aretina ka zao ny soso-kevitra entin'ireo teknisiana sy ny voaka sy ny fefikaima sy ny rehetra eto ty zany mety ho firafitry ny firenena mety zao zany constitution any zany vitsany zavatra zany fa tsy aty amboroa e zany zavatra tena goavana am'izy zavatra averitra foana any malagasy rehetra zaka sy normal zay aloha e satria raha vao mamady an'izay fantaniny zao de fantrika de manao politika ka za tsy tahiditra am'za zavatra zany zay de tsy manao politika zay raha fijeriko an'iny manokana ny fandalovan'ny folo teo aloha André Rajoelina tany Afrika iny dia tsotra le izy tsisy tokony ampikorapaka atsika malagasy satria efa mazavana izao hoe efa manana filoham-panjakana notendren'ny ACC Madagasikara ny firenena rehetra aty Afrika na maneran-tany mihitsy ary dia efa saika manohana ny repoblika fanavoazana io dikan'izay tsara ihany ny mpitondra ny fanavoazana mba mahatoko tena fa ireny zavatra reny amiko tsy milaza tsy midika inona loatra satria mety hoe fahalalam-pomba fotsiny no mahatonga azy manao an'izay na io ministre io nge rehefa miala mitoerany toko atsona ministre ihany ohatra fa tsy izay mihitsy tokony ampisamahotaka atsika malagasy eto hoe any tsy any présidence ny sisa fa efa manana ny andriamatoa colonel tsika izy io filoham-panjakana ny fandaminana fanavoazana ohatra mizotra milamina ihany dikan'izay tokony tsy koropaka zany na ny fitondrana na ny vahoaka malagasy fa fomban-javatra ihany moa reny